Faly ndray tafaraka amintsika amin'izao takarivo zao ary feno aravona manolotra ny arahaba ho amin'ny tsirairay avy amintsika izay efa tsindrin-daona miandro ity fotoana hiarahantsika amin'ny terin'Andriamanitra ity. Manonona mandrakarivako ny fiadanan'ny tompo ao atokantranotsika ao. Dia faly indray ny fo tantanin'Andriamanitra nandritra ny herinandro ary dia tafahoana soa amin'izao fiarahantsika midera azy amin'ny alalan'ny hira izao. Koa amin'ity androany ity dia nanasa chorale iray indray zahay. Dia ny chorale antoko-pihira Balsama Fiderana izay nasainay mba hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy ireo. Efa niaraka tamintsika ihany koa izany antoko-pihira izany tamin'iny taonan'ny valina iny. Kanefa noho ny fitiava miderin'Andriamanitra dia voasaina ary zareo dia tonga avy hatrany mba hanome voninahitra an'Andriamanitra sy hidera azy amin'ny alalan'ny talentany. Koa amin'ity androany ity ara dia manasa anareo mba handray toerana indray ary hiaraka iray fo iray saina hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira zay ho reton'reto chorale ABF na antoko-pihira Balsama Fiderana reto. Andesatra izy manana ny fosiny saina hiderin'Andriamanitra ao anatin'ny kanto dia ny hira izany. Dahoary. Fanai masih
isaorantsika ny antoko-pira balsama fiderana ny amin'ny tapany voalohany zay niderahantsika an'Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo. Makaina kely izy ireo ary isika kosa andeha hanokatra ny tenin'Andriamanitra aka fampahirezana foy hoentitsika mamakivaky ny fiainantsika mbola ho avy rehetra. Ny tenin'Andriamanitra zay tiako mba hozaraina aminareo indray, hahatonga antsika ho pliteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehetra dia ao amin'ny Salamo 7:20 ka ny andininy voalohany sy ny faharo. Salamo 7:20 alao ataontsika eo amin'ny andininy voalohany ihany. Zay no jerentsika amin'ity androany ity. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany salamo izany. Jehovah ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako. Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Izany salamo zany dia nataon'i Davida. Raha mamaky ny boky salamo moa tsika dia Davida no nanoratra petraka indrindra n'izany boky salamo zany, tonkira izay nataony mihitsy ary 7:17 dia Davida avokoa no namorona azy. Ka Davida nitsoaka ny fahavalony, mpanenjika azy, dia natory tany anaty lavabato, tany anaty efitra tany nanoratany Davida ity salamo 7:20 ity. Dia zao no nolazainy hoe Jehovah ny fahazavako, Jehovah ny famonjena, iza no atahorako. Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Eto zany dia ohatrany hoe Davida no milaza fa fahazavany, famonjena ary fiarovana ho azy Jehovah lay Andriamanitra. Fa ny tena ao ambadika izay mahatonga hoe azahoany fiarovana, fahazavana sy famonjena izay dia ny ao ambadika izay dia misy an'ilay Jehovah izay zany mihitsy ny toetran'Andriamanitra mihitsy zany. Ary izay ny tokony derahantsika azy. Jehovah no fahazavako, tena toetran'Andriamanitra mazava.
raha vao nanorona an'izao tontolo zao andriamanitra dia zao mivoalaza ny Genesis hoe aizana ny tambony lalina tsy nikorotana aizana tsisy nig dia ozy andriamanitra hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Ilay andriamanitra mazava afaka mampisy ny mazava ary izy mihitsy ny fahazavana. Jehova no fahazavako ary tena izany no mampahery atsika. Fahazavatsika Jehova. Na inona na inona laizina lalovanao amin'ny fiainanao, na misy azina mitakizina aza eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao, rehefa manatona ny Jehova ianao, ilay andriamantsika dia manana ny fahazavana satria izy ny fahazavana. Jesosy mihitsy aza rehefa tonga tetỳ ambony tany nirahy n'ilay zanany, ilay andriamanitra zanaka, dia nilaza ao amin'ny Jaona toko voalohany, Jaona toko voalohany ka ny andininy Jaona toko voalohany ny andininy 7 sy 8 dia manambara n'izany voalazan'i Davidy zany hoe Andriamanitra ilay Jehova mihitsy ny fahazavana. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy, Jaona toko voalohany 7 izy Jesosy zany io tonga ho vavolombelona nanambara ny mazava mba hinony ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelony mazava hanambara ny mazava ihany izy. Jesosy dia tonga hanambarany sy vavolombelony mazava, ilay Andriamanitra, ilay Andriamantsika. Ka ilayntsika no midera azy. Rehefa zatra miderin'Andriamanitra ianao dia zao feno fahazavana, miala ny aizina ary andrambo eo amin'ny fiainanao nge zany manomboka androany. Voalohany zany dia Jehova ny fahazavako, Davida natsapan'izany. Jehova ny famonjena, zany mihitsy eo Andriamantsika koa. Famonjena atsika io. Raha lavy tao anatin'ny fahotantsika zanak'olombelona. Maty noho ny fahotantsika zanak'olombelona. Dia Andriamanitra nanamboatra planina hamonjena atsika. Hamonjena atsika. Dia tsy izany fa Jesosy Kristy. Ao amin'ny Salamo 2 dia namafisiny Davida mihitsy ty hoe Andriamanitra famonjena ty. Ozy izy andininy voalohany Salamo 2 Andriamanitra tokoa no hiatombena ny fanaiko avy aminy famonjena, avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy dia mitombona tsara, tsy miozongozona na mihanahana ny fanahiny. Ary ny andininy 4 izy tokoa ny vatolampoko sy famonjena dia fiarovana avo ahy ka tsy angozozo loatra. Amin'ny andininy 1 dia avy amin'Andriamanitra ny famonjena hoy Davida. Fa amin'ny andininy 2 dia Andriamanitra mihitsy izy tokoa, amin'ny teny anglisy dia zao mihitsy teny izy rery ihany, izy tokoa no vatolampoko sy famonjena. Tsy vitany hoe avy amin'Andriamanitra zany famonjena fa Andriamanitra mihitsy no famonjena. Ary izany tokony hidirantsika azy. Ilay Andriamanitra mihitsy no loharan'ny famonjena, izy mihitsy no famonjena atsika. Noho izany dia andao ho pinderin'Andriamanitra isika tahaka ny Davida. Ary ny farany dia amin'ny farany amin'ny andininy voalohany hoe Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko. Fiarovana mafy. Iza no atahorako, tsy angozozo aho. Fiarovana mafy. Zany ny Andriamanitsika. Ary ny apôstôly Paoly nanotra amin'ny bokin'ny Romanina, epistely an'ny Romanina dia miteny mihitsy any amin'ny Romanina toko 7 andininy 7 hoe raha Andriamanitra no momba atsika, iza no atohely atsika? Andriamanitra no fiarovana mafy atsika. Zany no mampahery atsika. Ko andao hipiderin'Andriamanitra isika, andao hideran'Andriamanitra isika. Ary ity no ampaherizako anao misy. Na inona lalovanao amin'izao fotoana izao, na ady mafy setraina, na misy fitsapana tena manaikitra anao, misy zavatra mitambavy ao aminao amin'izao fiainana meraty izao, dia tady itio fa manana apinga ianao, apinga misy 3 zoro dia Jehova zany. Ka le 3 zoro dia ny fahazavana le Jehova, ny famonjena dia Jehova zany, ary ny fiarovana mafy. Ireo ny apinga izay misy lafiny 3 zoro afatsika misetra ny zavatra rehetra: fahazavana, famonjena ary fiarovana mafy. Andeo raisitsika zany apinga zany, dia zany apinga zany tazomintsika hideratsika n'Andriamanitra. Ary dia vitanao fa hisava ary hazava ny lalana izay lalovanao manomboka izao. Manana finoana fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra izay tena afaka mamonjy atsika, Andriamanitra afaka miaro atsika, ary Andriamanitra manazava na aiza alehantsika. Ho tanteraka amin'ny fiainanao ane, rehefa raisinao amin'ny finoana sy amin'ny mpitiavana sy fandoran-tena Andriamanitra, ho tanteraka amin'ny fiainanao ane.
izany zavatra rehetra zany ary de hopiderin'andriamanitra ianao mihitsy nitarika amin'ny manodidina anao hidera an'andriamanitra. Amen. Andindray ara satsika ny antopira balsama fiderana hanoy zany fideran'andriamanitra de le andriamanitra fahazavana, andriamanitra famonjena ary andriamanitra fiarovana mafy ho antsika zany. Dahary. Ejija mirana ni
isaorantsika andriamanitra ary isaorantsika ny antokobira balsama fiderana zay niaraka tamintsika teto ny dera azy nanome voninahitra azy ary indrindra koa nandefa afatra zay mipaka tany ampontsika tany mba ho fideran'andriamanitra mandrakariva ny fiainantsika tsirairay avy misaotra n'andriamanitra sika ny amin'ny fahatotsan'ny fandaharana androandry ary apetraka eo amindray mbola toy ny fandaharana amin'ny herin'ny androany sy ny manaraka rehetra mandritra teto an'ity aloha nisarana raha dia tiako indray ny amaky ny tenin'andriamanitra ho anareo tenin'andriamanitra zay tiatsiko mba hoentinareo amakavaky zao herinandro vaovao misoka zao indray ary afahantsika koa mametraka ny fanantenantsika amin'ilay andriamanitra zay tompony teny fikasana ao amin'ny Isaia 2:10 no vakiako ary izany teny izany no entina mena ny tsirairay avy amintsika amakivakytsika ny fiainana sy efa misarotra andro manala ty Isaia 2:10 ka ny 2:20 dia zao ny vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tampoka no ivoahanareo ary tsy losotra no andehananareo fa Jehova ny tarika anareo eo aloha ary Andriamanitra ny Israely no voadalalànareo izany ny teny fikasana omena anareo omenantsika mianakavy loha lalantsika sy voadalalantsika Jehova izy mitarika atsika mandritra herinandro ty dia mahery indrindra ary fikiro amin'izany teny fikasana izany na inona setraina fa andresy itsika tsirairay avy ametraka veloma indray ary tompoko dia amin'ny heriny androany toy izao indray miaraka amina tompom-pira anankiray indray sika raha sitrapon'Andriamanitra eto ny fotoana veloma tompoko